vory eto amin'ny tranonozy ankehitriny. Ankehitriny tompo raha hotoriana ny teny dia makatika ny fanao masina. Ianao tompo no ampiteny ary ianao ny asa amin'ny tsiraray avy mba samy handray ihany koa izay ny hafatra aminao ary samy tondro izany hamakivaky ny fiainanay. Dia menarana Jesosy Kristy ndatana izany tsiraray io. Amen. Ny teny izay hitorantsika fampianarana ry havana dia ny tenin'Andriamanitra izay voavakin'ny mpanompony teo. Mialoha izany dia miaraka-antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ary marabaina ihany koa nareo izay mivahiny eto amin'ny fiangonana Jerzy androany. Mampitombola amintsika mandrakariva anie ny fiadanan'ny Tompo ary ny fanamasina no mitoetra amintsika tsiraray avy. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay akatsika fampianarana toy dia ny filazantsara izay nosoratan'ny Jaona. Ny andininy Jaona toko fahasivy dia ny andininy voalohany sy fahatelo dia avy eo resintsika amin'ny fahaenina sy fahafito. Izay no akatsika fampianarana amin'izao takarivo izao. Ny mialoha izany dia tiana mampahatsiahy fa i Jaona ry havana dia tsy Jaona nanoatra ny filazantsara ity dia tsy Jaona mpanao batisa akory fa i Jaona apôstôly Jesosy, izany hoe Jaona mpianatry ny Tompo izay raha ny tena marina misy an'ireo mpandinika ny Baiboly izany na ireo historien dia mahita fa i Jaona ity dia anisan'ireo mpianatra izay tiany Jesosy. Misy mihitsy ary ny anaty raha mijerintsika anaty internet any dia mahita hoe ilay mpianatra tiany Jesosy dia Jaona zay. Ary tamin'ny fotoana ry havana, fotoana hoe niarahany tamin'ny Tompo na fotoana ny fahagagana, ilay fanagagana lehibe nataon'Andriamanitra rehetra nataon'i Jesosy Kristy tamin'izy tety ambonin'ny tany, na hoe fotoana nampahory an'i Jesosy Kristy Tompo dia teo foana ny Jaona mpanao batisa. Anisan'ny fahagagana hatrehany zao ohatra hoe tamin'ny rafozavavy Petera narariny tazo dia teo Jaona niaraka tamin'ny Petera sy Jakoba ilay rahalahiny izy voalaza anaky Zebedio. Dia indrindrandrindra ihany koa ny amin'ny hoe ny fampatokisana izay nameny ny Tompo ny Jaona dia tadio tsara fa tamin'ny Jesosy Kristy rehefa fatany fa ho faty izy hijaly izy ho faty dia alao nahafatesana izy dia nametraka hafatra tamin'ny Jaona hoe nametraka ny reniny izany hoe rehefa maty ao izy dia ny renin'i Jesosy no mariren'i Jesosy i Jaona no anisan'ny karakara azy. Dia mba ahitantsika ilay hevitra zany hoe Jesosy Jaona anisan'ireo vavolombelona nanatry maso ny asa lehibe nataon'Andriamanitra, nanatry maso ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy. Ary eto amin'ity andaratsoratra masina ity dia vakiky kely amintsika ilay andininy voalohany sy fahatelo aloha dia avy eo tsika hiditra ny andininy fahaenina sy fahafito dia izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba atro ny fonony teraka ary ny mpianana manontany azy hoe rabe iza moa no nanota io lehilahy io fa samy ray aman-dreniny ndeha teraka jamba izy. Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Azo antoka ry havana fa ny anisan'ny mpianatra izany nanatrika an'ity fahagagana izay ataon'Andriamanitra amin'ilay jamba ety i Jaona. Dia raha jerentsika miparay anjara eto zany amin'ity laharan-daratsotra masina ity dia misy an'ilay lehilahy teraka jamba, dia misy an'ireo mpianatra, dia misy an'i Jesosy Kristy. Dia lehilahy teraka jamba raha zontsika ny misy tokona kely eo amin'ny alohan'ny filazantsara io zany voavany am-boky izy dia efa jamba izany efa nateraka jamba efa tsy nahita izy teraka izy zany tsy mbotra ny zaza rehetra. Tsy mba afaka ohatra hoe lalao miaraka amin'ny zaza ohatra hoe magnano zokonzono zany misy ohatra hoe nampiasa maso dia misy an'izay ohatra hoe lalao PlayStation na misy an'ireny regny lalao voninkizy tsy mba afaka nanao an'izany izy. Ny zavatra tsapa nefa ry havana ny zavatra ohatran'ny hoe mampitso-po zany eto na ny mpianatra hoe dia tena hoe mantany tena hoe ahoana hoe izy zany nanota le mpian'le ndray aman-dreny sa izy fa dia Jesosy namaly hoe tsisy nanota fa anehoana ny voninahitra Andriamanitra. Zay zany lesona lehibe eo amin'ny fiainantsika ihany koa zay satria zao hoe inona mahazo antsika zany inona olana mahazo antsika amin'ny fiainantsika na aretina io na mety ohatra hoe problema ao an-tokantranonao, problema na couple io na ohatra hoe problema ny zanaka foa io dia misy fotoantsika tsy maintsy miandry resitra taon'Andriamanitra hoe
inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako a, inona ny tena tian'Andriamanitra ao ambaraniko amin'ity a, fa zay mampiavaka antsika kristianina zany tsika le manana an' Jesosy afaka miresaka aminy. Teto zao ny mpianana eto miresaka taminy nanontany azy izy le inona ny tena problème izy hoe fa manina ny zavatra omitrano dia mazava mo teny fompo teto hoe tsisy le asan'Andriamanitra zany tena tian'Andriamanitra navoaka tamin'le izy le hoe voninahitran'Andriamanitra. Dia zay ravana no tiako hoe afa ampitaina amintsika zany hoe ao amin'ny Matthieu 7:7-10 misy amin'ny hoe amin'anaran'i Jesosy fa izay maharitra hatramin'ny farany novotsiny zany hoe mila faharetana miaraka amin'ny Jesosy ravana. Mila antsika ny hoe mahafantatra ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra asapetapony ny fiainantsika dia mila vavaka fotsika mila maka tenin'Andriamanitra dia ao tsika mahafantatra n'le sitrapony. Mety manontany antsika ravana momba ny hoe fa maninona tokoa moa zany izy no teraka jamba hoe zany hoe tena victime ane zany le jamba tsy mba afaka hoe mba manararoatra amin'ny fiainana izy zany ny fahazazany a mety fantatra izy hoe firy-taona izy tamin'io tsy voalaza hoe firy-taona le jamba zany fa raha ny hoe zava-misy teto zany a dia ny andro tokom-piainana zany a ny fahatanjany dia tao anatin'ny tsy fahitana tanteraka izy dia mantanotra amin'ny mpianatra ihany tsika maha-olombelona hoe fa naninona tokoa le izy a dia zay le zavatra tsy takatry ny saitsika. Ary mbola ambaran'ny Isaia ao amin'ny 5:15 hoe mbola faherezana antsika ihany koa zany le hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fihevitra-reo izy ary lalànareo kosa tsy mba lalako. Zany zany le mitika fa Andriamanitra ny tompony teny farana ny fiainantsika zany. Tsy marina ny pouvoir amin'ny tenantsika mihitsika na ny fahasalamantsika io ary na ny zavatra ho avintsika no avin'ireo zanantsika ireo a Andriamanitra dolo ny planifiandreo ny avitsika to dia ny hoe mamantatra hoe inona zay sitrapony zay. Ny zavatra tsy tokony hagagatsika ry havana amin'ny maha-olombelona tsika dia mahafantatra tsara fa marary le izy kanefa tadidio tsara fa i Jesosy Kristy a raha matikitsika dia Jesosy Kristy no victime zany anisan'ny hoe mizaka ny mafy indrindra zany a raha hoe fanatanterahana zay sitrapon'Andriamanitra zay. Tia zao teto le hoe teraka jamba izy a ny amin'ny fiainantsika mety ohatra hoe problema vola mety mitsapan'Andriamanitra antsika ny voninahiny tamintsika na hoe mety ho aretina koa le izy fa ny an'Andriamanitra revana no le fitiavana itsika. Vakitsika tsara ny filazantsara zany saminy ry Matthieu, Marka, ny Luka, John no filazantsara mitantara be hoe inona no tena hoe mission an'i Jesosy Kristy teto dia zavatra tsotra raha ohatra atao amin'ny fahaza anankiray izy dia hoe ny anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra zay efa nisy planification efa taony zany efa ela be tamin'ny 700 ans avant ny talohan'i Jesosy Kristy le amin'ny mpaminany Isaia dia efa naminany ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ary efa naminany ihany koa ny fijalian'i Jesosy Kristy. Raha jerentsika ao filazantsara amin'ny Matthieu 7:20 mijany tantarany hoe ahoana ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema, ahoana ny fomba nijaliany a dia eo tsika tonga saina hoe zavatra mahazo atsika zany dia mbola azo lazaina hoe mbola azo heferina ihany. Mafy aniry zareo zany ohatra hoe olona tsy nanino ianao a olona nanao soa nahatongavanao teto ambonin'ny tany a nefa ianao a tonga ianao dia isoina tonga ianao tonga dia toana nasiana tsilo mijaly izy zany a alafo azy zany a hoe izy aranofo zany hoe physiquement alafo psychologiquement miendrikendrehana mitenenana ratsy zavatra sara tsika ohatra hoe ngava tsika tia lavany raha ohatra atao hoe mandeha tomobile ohatra kely raisiko fotsiny ka ohatra misy olona mitobole tampoka fotsiny zao ohatra dia efa le fo maha-olombelona dia efa hoe tizitra ianao a ohatrany hoe miakatra ianao zany fa teto le ravana Jesosy Kristy a tamin'ireo etape nandalova amindreo a tsy mbola nahitsy tsika hoe namaly tezitra izy na ohatra hoe namaly ratsy teny ratsy an'izay sanatriny zany satria Andriamanitra izy tsy hanao an'izany mihitsy Andriamanitra fitiavana fa itsika olombelona mahavita an'izany fa Andriamanitra tia le ohatra teneniko anareo hoe nanehoan'Andriamanitra voninahiny le izy a amin'ilay hoe voninahitran'Andriamanitra amin'ilay hoe sitrapon'Andriamanitra hoe natongavana teto isolo ny helokontsika dia izy le nizaka voalohany zany a le fijaliana araka ny teneniko telo hoe apsykolozika sy aranofo. Dia hitatsika moa toy ny tantara fa hoe Jesosy Kristy maha-olombelona azy teo amin'ny azo fijaliana izy a
dia maolombelona ny zavatra tsy zaka teo, ny zavatra tsy tampoko teo, zay koatsika olombelona fa kanefa mahandriamanitra azy ny izy a dia napetrany tamin'andriamanitra izy ozy hoe tena tsy zakako tso ty kapoko ty ozy izy teo amin'ny azo fijaliana kanefa ozy izy hoe aoka ny sitrabonao natao ozy izy fa tsy ny sitraboko. Zay le fanehoana le sitrabon'andriamanitra avy mbola ohatran'izay ohatra zay koa no tiako hitaritana saintsika zany hoe ninona mahazo atsika zany a ninona mahazo atsika amin'ny fitsapana. Le fitsapana moa zany le fanehoana ny voninahitr'andriamanitra. Io manko le olana le hoe maha-olombelona atsika izy dia nandray tsy zaka nandray atsika ohatra hoe mila na kristianina zao atsika tena hoe maro-mofo atsika possible tsika ao an-tranontsika eo na hoe kristianina efa manana anjara fanompoana fanazarana possible ianao ohatra anatin'ny herinandro hoe tsy fampitelina ny vato ohatra no olana kely anankiray azonao zay le maro-mofo atsika nefany a zany zavatra zany efa mijery mibanjina Jesosy Kristy tsika amin'le hoe azo fijaliana hoe zavatra efa nilalovany a vita hoe temps perdu zany le hoe ady atsika ao an-trano iny temps perdu le ohatra hoe le tsy fitenenanao amin'le zanakao na le vadinao fa betsaka rehefa minentin'i Jesosy ry havana mbola mafiny ireny. Ohatra anankiray ihany koa ajerentsika ao amin'ny bokon'ny asan'ny apôstôly eo. Bokon'ny asan'ny apôstôly le mitandinareo le nanjoany Paoly sy Silasy. Raha ohatra Paoly sy Silasy rehefa le nakao an-tranomaizina izy a dia nigiadra zareo nianty nigiadrano nefa tsy fantany koa nanao sitrapon'Andriamanitra nitoron'ny teny izy nefa nivalin'le izy a dia figiadrano. Dia rehefa nigiatra izy ry havana inona zavatra nataony tao tsy hoe sositra izy akory na hoe natavatra miparary tsika zao ohatra hoe miditra violon zany fotsiny angambany mety efa tena hoe tena mitomany ahoana koa ty zavatra tsy fiainako aiza le ihany. Paoly sy Silasy inona nataony izy nareo diran'Andriamanitra izy zany hoe le nieritreretin'le olana nagatra azy hoe ampijaly amin'ny zareo vao mainka izy nifaly tanatin'le izy dia inona ny tena hoe sitrapon'Andriamanitra tiana voatra amin'le izy niororo ny tany niongozogozo le tao figadrana dia afaka le fatorana no ny afaka le fatorana dia le gadra le mpiandry gadra zany a taitra izy hoe fa misy inona ozy izy natahotra izy dia teo izy dia tena tonga saina hoe voninahitr' Andriamanitra ozy izy a Andriamanitra miaraka amin'reto tena mpamoton'Andriamanitra marina reto. Dia rehefa tonga saina izy ry havana dia inona zavatra mitrano ireo gadra zay ireo mpiambina gadra zay miambina ny Paoly sy Silasy ireo niova fo lasa hoe nanaraka an'i Jesosy Kristy dia zay le sitrapon'Andriamanitra tiana ho ampitaina tamin'izy zany hoe nampigadrainy Paoly sy Silasy kanefa nampiova fo amin'le mpiambina ny fontsika. Dia zay le sitrapon'Andriamanitra ry havana. Ny fizarana faharoa zay teny tiako zaraina aminareo dia ao amin'le andininy fahaenina sy fahafito. Andininy fahaenina sy fahafito eo amin'ny Jaona toko fahasivy ihany zay vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Rehefa nilaza zany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny ngoro dia naroso ny mason'ilay jamba ary hoy izy taminy andesa sao ny masonao any amin'ny farisio any izay atao raha dika ny rano. Dia lasa izy nanankananasa dia niverina nahiratra. Io tenan'Andriamanitra io ry havana dia rehefa tena diniantsika le izy dia misy dingana le fanasitrana Jesosy amin'le jamba teto. Araka ny teneniko teo tamin'ny Jesosy Kristy raha ohatra izy nanasitrana ny rafozan'i Petera tamin'ireny arariny tazo hitatsika ao Marka toko fahasivy andininy faharoa zany raha nanasitrana izy dia matetika Jesosy Kristy raha nanasitrana dia hoe mitsangana ianao izy sitrana le marary. Tamin'izy nanangana ny maty koa nanangana le zanaka vavin'le mpanapaky ny sinagoga zanaka vavin'ny Jairo dia miteny koa izy hoe mitsangana ianao izy dia mitsangana izy tonga dia velona. Fa magaga rehana tamin'ity zavatra nataon'i Jesosy ity tamin'ity fanasitrana amin'le jamba ty zany tsy sitrano tena azon'i Jesosy taty azon'i Jesosy natao mihitsy tonga dia nanasitrana hoe safoka kely amin'ny tanako ty dia tonga dia miratra le jamba na hoe efa nasiana fety io dia tokony efa hiratra amin'izay fa tsy zay ny zavatra mitrano fa mbola nasainy le jamba nakany amin'le hoe farian'ny Siloama io. Zay tiako zareo tany Israela tany zany
mety mba ntsifika le fariansyloamina rehefa hitako hoe misy zavatro be zany hitan'le jamba tany fa nahirana ny maso tonga tany izy dia rehefa nirahany tany le jamba dia verana izy nahiratra nefa ny zavatra tiako hitaritanà saintsika dia hoe izy avy aloha no mpandray anjara zany tamin'ity circonstance ty tamin'ity zavatra nseho ty zany teo zany a le jamba izy moa zany lefa jamba izy mijadono dia teo a Jesosy Kristy zany hoe anasitrana azy kanefa revana eo anelanelany teo mbola misy mpandray anjara hafa zany fa tsy nilaza ny Job eto azonareo satria le jamba io ranao any amin'ny fariansylo ama satria zany io jamba io tsy maintsy nisy olona zany mitariky tany amin'le fariansylo any tsy afaka nandeha rery tany izy tsy afaka nandeha rery hoe tsy fantako tamin'izany amprisy tamin'izany zany mbola ataoko hoe mbola tsy tena hoe nisy be le fivoarana fa tiarena hoe nisy guide na robot tsy fantatro izy anao alefa any azonareo fa tsy maintsy nisy tao zany a olona hafa mihitsy mety mpianatry Jesosy izy a mitarika an'le jamba ho any amin'le fariansylo ama mba ampahazo azy amin'le hoe fanasitrana le tena hoe fanasitrana azonareo dio ry avana nametraka fanontaniana zany hoe voalohany indrindra aloha zany a misy zavatra anankiroa tiako zany aminareo hoe le jamba eto rehefa nirahany Jesosy izy a dia hoe tany makany amin'ny fariansylo ama zavatra nataony dia nahoana na ino an Jesosy izy a dia miainga zany hoe le miainga zay zany a misy action zany azonareo misy verbe d'action zany hoe bouger anao raha tsy mihetsika ianao a tsy afaky ny andelo azonareo zany hoe rehefa nandray an Jesosy izy a dia nampiasa ny tenany izy zany tsy mijanona fotsiny izy satria Jesosy teny anahy io a dia tonga dia sitrana fa misy anjara sy andraikitra zany a amin'le manositrana azy dia zay tsy maintsy mitaterany koa satria le tanjo zany hoe le asitrana azy dia nandeha moa le jamba ry avana dia eo akaikin'le jamba zany a tsy maintsy misy olona nanaraka azy tsy maintsy misy olona nididiana azy zany eo a nakany amin'le fariny dia no tiako resahanantsika hoe ao anatin'io olona mitarika an'le jamba io tsika ry avana tsika zay efa nandray an Jesosy a matoa tsika rehetrarehetra eto tonga eto a mino aho fa efa nandray ny tompo daholo ary raha tsy resy lahatra tamin'izay tsika mivomafy indrindra satria le hoe ny zao zany laly primidi ngambany tena hoe raha ranofo zany tena tsara indrindra zao dia hoe mbonikarapenao mijery tele azonareo fa tonga eto tsika satria fantatritsika fa misy antson'Andriamanitra ao antsika tsirairay avy dia zay tiako ampitanantsika hoe tsika reto zany anisan'le nataon'Andriamanitra hitariky ny jamba hitariky an'le olona mbola ao anatin'ny fisalasalana ny amin'ny fahafantarana ny tompo le olona mbola ao anatin'ny fahotana dia tsika natsona hitariky azy zao dia ny zavatra tiako tenena ary amana dia le hoe azambarantena mihitsy ny okazion raha misy hoe fitoriana azotsika tsirairay avy atao azonareo ho avy zao ny fety-piangonana mierina io zao okazion lehibe io hitondratsika nanatsika zay tiatsika ohatra hoe andrehan'i Jesosy tiatsika andrehana zany hoe tenan'Andriamanitra zany io zao fotoana ohatra hoe anasantsika azy ohatra etotsika hifaritsika eto misy mira misy mianasoketsa mety afinaritra an'le olona izy mety ampiva fo azy le izy azonareo rehefa misy okazion zany tiatsika ohatra hoe hitaritana an'le olona dia tokony tsy rahavavy tanana mihitsika ary zay tena mission voalohany indrindra nampanaoviny tompo atsika tamin'izy nandeha resaka tamin'ny mpianatra izy dia loha izy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra ozy izy zay le mission zany a tena hoe ngeza be anisan'ny maha-kristianina atsika ny zavatra anankiray avana ny amaranako azy dia ny hoe misy fotoana zao tsika gasy tsika zao mila ravinahitra dia dafy azonareo raha mandinitsika ny firenentsika zany firenentsika amin'ny fotoana zao dia tena ao anatin'ny fahajambana tanteraka le fahajambana tsy hoe fahajambana aramaso zany dia izy hoe tsy mahitana ihany fa tena rehefa natao mijery amin'ny firenentsika dia jamba amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tsika aleo amin'y dia tena hoe lasa saiko zany tamin'izy hoe tamin'ny nanomana ty hoe toroteny ity dia hoe mandinika amin'izy rehefa manititra tsika anao dia tena ohatra hoe misy ny mpaminany océan rehefa ataontsika efa elabe nefa tena izy hoe amin'ny toko fahefitra andiny fahenao hoe ringana ny olo kosa izy noho ny tsy fahalalana ary mandinika amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao dia tena hoe ringana tokoa satria noho ny tsy fahalalana tena hoe ny fanabeazana any amintsika zany a noho ny fahantrana zay ao anatin'le firenentsika
tsy manana sakafo tsony zany ny ohatra hoe anala-piazana zany tonga any ampianarana izy a tsy mandray ny fampianarana tsy mahazo an'izay fampianarana izay tokony ho azy a dia miala any amin'ny miala-tsehatra izy zany tsy tonga any amin'izay tena hoe tanjona aniriny le tanora fa dia miala amin'ny fianarana amin'izay amin'ny stade zay tsy tokony mbola ialany dia vokatra zany dia ino vokatra zany dia zao hoe ny tanora lasa mirenireny a lasa tsy mahita asa lasa sarge ho an'ilay fianakaviana izy a sarge ho an'ny firenena dia lasa insécurité ho an'ny firenena koa eo satria mahita-tsaina ilay tanora dia lasa manaonao foana dia zany rehefa anisan'ny anankiray sehatra anankiray zany a idirany dia vola eo amintsika satria zao rehefa tsy misaina tsara tsony ianao a dia mora ino zany ohatra hoe lavage de cerveau ohatra hoe mora resena lahatra tonga fivavahana rehetrarehetra zao zany a dia makao amin'ilay firenetsika dia reny aveo lasa hoe vao mainka tena hoe loza mihitsy zany miandry antsika amin'le izy ka eo rehavana ny lafiny mbola nefa ny be na be ny zavatra iainan'ny olona raha zao fotoana zao dia misy hoe tsisy rano ray zany zao tena hoe vaovao malaza zany a teo zany tsisy jiro a dia zao ndray zany tsisy rano zany hoe iverina any moyen-âge iny zany ny firenetsika dia tsika tenena dia tena hoe latsaka lalina be tsika ary tena hoe mila tsika zany izy mila an'le hoe tsika mpitady tsika le hoe manana an'le hoe mandray amin'ny tompoka aty a mbola manana saina afaka mieritreritra mbola afaka manome hevitra ny fianakaviana afaka ohatra hoe intervenir izay afaka nanaovantsika intervention any misy ato zao mino fa tsy maintsy misy mety samy nomen'Andriamanitra fahasoavana daholo tsika tsy raha ray avy eto amin'ny spécialité izy itiavan'Andriamanitra azy rehetrarehetra tsisy hoe asa ambany na asa ambony fa tsika rehetrarehetra rehefa nomen'Andriamanitra fahasoavana daholo dia anjara tsika tsy raha ray avy avy eto manafatra hoe inona ny anjara biriko inona ny anjara birikinao noetiko manampy ny fireneko mba ilany amin'izao fahamezinana tanteraka mahazo azo zao amin'ny anaran'i Jesosy anaovantsika anazy rehefa nanarany fitoriana ny filazantsara araka le teneniko to hoe mino fa amintsika reto misy ato ny mpampianatra misy ato ohatra hoe miasa amina biblioteka mety misy boky any mety misy tsy fantatra hoe azo gratuitement mety azo anefa mety ohatra hoe mahazo foana le zanantsika any mety misy tsy fantatra ohatra hoe amin'ny manana fanomezam-pahasoavana ohatra ny famoronana asa dia mamorona asa zany rehavana ny tena ilayntsika zao ary zany ny tena atao hoe fitoriana ny filazantsara nitoro ny filazantsara ianao fa en même temps ianao misy asa zany zavatra tena hoe concret amenao an'le olona dia amin'izay dia tena hoe mitaky azy ianao manala anazy avy any amin'le aizina dia tonga ho any amin'le mazava ka zay reha izy zay no tenin'Andriamanitra tiako zaraina amintsika androany ary ny zavatra mahafinaritra rehefa manaraka ny tompo ianao rehefa maharitra amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay dia tadidio tsara fa tsy maintsy misy vokatra positiva foana misy voka dehibe positiva foana raha jerentsika fotsiny ao amin'ny jona toko fahasivy io ary amin'ny andininy fahadimam-roapolo ary efa nisy teo zany misy ny nandrabiraby an'le jamba teo le hoe iza nanasitra anazy dia tsy nety nanaiky mihitsy mifarisio tsy nety nanaiky mifarisio zany hoe zay le ratsy zay hoe manakivy anao foana izy kanefa rehefa mijoro tsika hatrany farany dia ozy izy le jamba tahory amin'ny fahadimam-roapolo hoe zavatra ray koa fantatro ozy izy jamba fa ino ozy izy fa mahiratra ankehitriny ho an'Andriamanitra zay ihany